Ravoravo mitsidika ny tokantragnonao amin'ity anio ity agnatin'izao fampalambo-vao eto amin'ny radio Antsin'ny Filazantsara. Koa dia mpagnajagna no agnasagnanao mba agnaraka izegny hatramin'ny farany. Nisitry ny finoagna no anamboatsika ny fampalambo-vao amin'ity anio ity. Teo ankianjan'ny tempoly isan'andro. Andro faharoa amin'ilay programa lehibe teo ankianjan'ny tempoly isan'andro. Ny mpino adventiste aty amin'ny Fédération de Madagascar avaratra. Ankoatra ny fanovozana hery sy famparezana izay atao dia natao mba isiany fifankazarana sy fifankatiavana ary ampitsiry ny firalahiana ihany koa no antony ity programa lehibe ity. Hoy nambaran'ny filohan'ny Fédération de Madagascar avaratra, Pasteur Ramamondsoa Floré. Ao anatin'ny zavatra napetraka ny tanjona ity programa ity zany ary tsy hoe mahafantatra fo zany fa mba manamafy ny firalahiana fifandraisana satria ilaitsika vahoakan'Andriamanitra amin'izao androany izao izany rehetrarehetra izany. Tsy ivona trano fa ampitombo ny mpanany membre no isan'ny tanjogno izay tratrarigny amin'ity programa teo ankianjan'ny tempoly ity araka ny fagnazavagna entiny Pasteur Eric taleny départementan'ny Vavaka ato agnatin'ny Fédération de Madagascar avaratra. Ny fédération moa zay ny comité ny fédération nanapa-kevitry fa asiana fifadian-kanina Vavaka fifadian-kanina isaky ny talata amin'ny sivy sasany ka hatramin'ny telo folakandro. Isaky ny talata zay andro faharoa zay ny any soran'Andriamanitra fa mandeha tsara zay ny eto Antsirano. Ary ny tanjona amin'izany dia ny ahatanteraka ilay tanjona napetraky ny fédération agnatin'ity telo taogno ity dia ilay hoe miray fo amitahiraka. Dia zany ny tanjona. Ary ny fagniriana zay mbô ny ampahany be amin'ny membre amin'ity FML ity no mandray anjara amin'izay ny Vavaka isaky ny talata zay mba isian'ny fitovian-kevitra, mba isian'ny firaisan-kina, mba isian'ny fifankatiavana amin'ity fédération-ny Antsirano. Ny zava-misy ao amin'ny soratra masina no antony nanosika ny amin'ny fagnatanteragna ity programa lehibe ity. Izay mifototra ao amin'ny filazantsarany liko toko fa 420 ny andininy fa 520 manao hoe ary teo ankianjan'ny tempoly isan'andro izy nankalaza an'Andriamanitra. Mahafinaritra fa ifevorantsika eto Antanambo centre efa manatanteraka azy io satria isa-maraina dia misy fiaraha-mivavaka. Na ohatra ka tia hoe namonjy ilay fiaraha-mivavaka dia zava-lehibe fa ity zany dia efa tanteraka ary tsy eto debo ihany fa maro be zany amin'ny faritra. Manao antsoavo ny filohan'ny fédération Pasteur Floré Ramamondsoa sy ny départementan'ny Vavaka ato agnatin'ny fédération ny mba atonga ny mpino adventiste rehetra hiara iombim-bavaka isaky ny talata tahaka izao. Miantso ny membre adventiste rehetra na ny membre na ny tsy membre zay asaina zay mba ho tia Vavaka. Indrindra moa zay ilay nitapahan'ny comité ny fédération isaky ny talata mba angatahany fiangonana rehetra mba hidiran'ny olo tia Vavaka, hidiran'ny olo oliana amin'izay ny Vavaka zay. Ary ny fagniriana mba ho voalian'Andriamanitra ny Vavaka rehetra zay asantantsika ao anatin'izay. Ny mivotry ny distrikany Antsiranana dia eto amin'ny fiangonana adventiste Tanambao centre no agnatanteragna izany isaky ny talata amin'ny sivy sasany ka hatramin'ny 3 ora sy sasany tolakandro. Ankoatra ny fifadian-kanigny sy fifampitondrasana am-bavaka izay nitanteragna androany talata faharoa ambin'ny folo ny volana septambra 2024 dia nisy ihany koa ny fanaovana batisa ka fanahy 3 mianadahy noho ny olo-tegna ho an'Andriamanitra tamin'ity androany ity.
Ivadika misetry ny fagnabeazagna antsika amin'izao fotoagna izao. Vavaka afaka nitapy mitahigna nanomboagna ny taom-pianaragna 324 424 tao amin'ny lycée adventiste Antsiranana. Atsaraigna trano ny fomba fampianaragna ao amin'ny lycée adventiste Antsiranana. Agnisan'izany ny fagnatsaragna ny teny frantsay ao amin'ny sekoly. Ka ny fanofanagna ireo mpampianatra no lohalaharagna amin'izany eo amin'ny fomba fiteny sy amin'ny lafiny ara-pédagogique. Managna tanjona lehibe koa ny sekoly adventiste amin'ny maha-sekoly mpinoagna azy amin'ny alalany fanomezana fahendrena ireo mpianatra amin'ny lafiny ara-panahy. Eo koa ny fampiaragna amin'ny antsakany sy andavany ny mpitsipika amin'ny feny sekoly adventiste amin'ny maha-sekoly mpinoagna azy ho hiatrany ny talentsekoly. Ady ny aragna nanapaka tamin'ireo mpampianatra ny fagnatsaragna ny fanabeazagna teo amin'ny lycée adventiste amin'ny teny scolaire vaovao ity. Ny voalohany amin'izegny moa zegny ny fagnatsaragna ny teny français efa misy 2 ans moa zegny nametrahana ilay hoe expression française fa hatreto ady zegny ny fametrahana izy ato amin'ny établissement ka amin'ny teny scolaire vaovao ity zegny dia ezahany ny mpampianatra mihitsy zegny nofaniny mialoha mba ho afaka ampita tsara ny fahalalagna amin'ny teny français amin'io zaza reo ary afaka isiny communiqué tsara ka zay zegny tempoko voalohany. Tempoko faharoa dia ny fagnatsaragna ny lafiny pédagogia misy moa ny fiofana zay nataon'ny mpampianatra tamin'ny vacances igny fagnatsaragna ny asa ary misy ihany koa ny karazagna fagnaraha-maso akaiky ny mpampianatra eo amin'ny lafin'izay pédagogia izay. Ary ataoko hoe tsy farany fa lehibe indrindra dia ny fampiaragna antsakany sy andavany izy discipline indrindra fa ny discipline maha adventiste dia ho hitantaratra atao niveau lycéentsika izy. Ny lycée adventiste moa zegny école confessionnelle zegny hoe miankiny am-pinoagna ara-pivavahagna dia ny tegna mampiavaka izy voalohany indrindra resaka fanabeazagna ara-panahy. Ataony lohalaharagna atao amin'ny sekoly ny fanomezagna fahendrena ireo zaza ireo. Ka rehefa miteny zay hoe fahendrena dia ny fahatahorana an'Andriamanitra. Zay zegny ny agnisan'ny mampiavaka zay ankoatrany hoe fanomezagna fahalalagna ireo zaza ireo fa dia ny fanomanagna azy ireo mba ho lasa olombagnony any amin'ny fiainana mandrakizay. Raha teo amin'ny tampahafaham-pagnadinana dia tsara ny voka-pagnadinana tamin'ny taom-pianaragna 2024 2024 lasa igny raha ny tatitry ny talentsekoly hatrany. Ny tany fahafahagna tato amin'ny sekolitsika ny CPE 100%, ny BEPC 70,2%, ny baccalauréat moa zegny aroe ihany tsy afaka zegny hoe 72 ireo jiaby ny passe dia aroe tsy afaka zay série D ary zay zegny raha ohatra ataontsika ny pourcentage dia 87,22% zegny ny taux de réussite. Fa ny ankoatran'ny série D 100% zegny tato amin'ny tahaka ny série S, série A, A1 de K2 zay zegny 100% zegny. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny alatsinainy fa 12 ny volagna septembre 2024 lasa igny tamin'ny alalan'ny vavaka fakatapitahigna ny fanomboagna ny taom-pianaragna 2024 424 tao amin'ny lycée adventiste Antsiranana. Nanome voninahitra izany ny mpitantanasa eo agnivon'ny Fédération Madagasikara Avaratra sy ny pastoran'ny distrikany Antsiranana.
atsika ndraiky misy laga